fa eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany aleo ifanarahana tsara ny fanapahan-kevitra mikasika ny fanisorana ny prime ministre eo amin'ny toerana na tsy araka ny faneho-kevitra nataony Tintin Ravonisan. Raha zay voalohany aloha dia hoe sady nahita no nandre ka dia tena resy lahatra ny amin'ny hoe fanovana gouvernement na tsy ny fanovana gouvernement na fanesorana any prime ministre androany ve ampidina vidina centre Rapitso avitany lalana eto tanàna afaka ny délestage tsotra le izy hoe aleo ifanarahana tsara aleo ifanarahany rehetra ny fialan'ny prime ministre zay eo satria tsy zavatra iova eo raha miala androany izy na miala Rapitso ary mba tsisy ny hoe lonolono satria ho sarotra tena sarotra ny andraikitra zay ho raisin'izay prime ministre ho avy eo sy zay gouvernement ho avy eo ka raha ohatra isika ka tsy fanarahana le izy ifanomezan-tanana tena izy araka ny tenin'ny filoha Rajaonary Mampianina hoe taonan'ny firaisakiny zany taonan'ny firaisakiny zany dia raisina tena raisina hoe rahina anavitra n'le firenena apiditra any amin'le fitonina ary efa akaiky Rapitso ane dia efa manomboka ny fionan'ny lehibe misy fanombohana zay hitatra rehefa vita ny Rapitso ka zay ny hoe raha ao anatiny mandritra n'ilay fotoana iaona ny rehetrarehetra iaona ny rehetra izay mbola averika any fa mila takina alefa en direct amin'ny radio sy télé dia ho mora kokoa ny fandaminana an'io resaka gouvernement sy ny fampitondràna eto amin'ny firenena io.